Manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alohany idirantsika amin'ny vavaka dia misy tenin'Andriamanitra izay vakiako aminao ato amin'ny Jeremia 7:12 dia ny 7 sy 9. Jeremia 7:12 dia ny 7 sy 9. Manasanao hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ho tahina izay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia avy aza ny hainandro, sady ho maitso ny raviny, ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro, fa tsy hitsahatra ny famohany. Amen. Araka an'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, dia ho tahina tokoa izay olona matoky an Jehova. Ny fanontaniana androany dia hoe matoky an'Andriamanitra ve ianao? Manana an Jehova ho tokonao ve ianao? Na manana an Jesosy Kristy ho tokonao ve ianao? Zany olona matoky an'Andriamanitra izany zany olona matoky an Jesosy Kristy izany dia izao hoe rehefa misy ny zavatra mahazo anazy, rehefa misy mahaporotra anazy dia tsy tonga dia miazakazaka any amin'ny olona. Izay mantsy ny zavatra mora-pahazo antsika olombelona, dia tonga dia miantehitra amin'ilay zavatra hita maso, ilay famonjena hita maso. Fa tsy izay loatra ny tian'Andriamanitra hoe ho ataontsika rehefa misy ny zavatra ataontsika. Rehefa misy ny zavatra hoe mahaporotra antsika dia hoe matoky an'Andriamanitra. Moramora amintsika mantsy rehefa misy ny zavatra hoe ohatra hoe notahiana antsika dia matoky an'Andriamanitra tsika, fa rehefa ao anatiny izay hoe mahaporotra antsika izay na hoe misy fahoriana mahazo antsika dia tonga dia olombelona nitokitsika. Nefa hozy izy ny tenin'Andriamanitra eo ambony eo ihany eo amin'ny 5. Izao no lazain'i Jehova: ho voaozina izay olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny, ka miala amin'i Jehova amin'ny fony. Ho voaozina ny olona matoky olona sy manao nofo ho sandriny. Tsy haiko raha azonao tsara izany tenin'Andriamanitra izany, fa mazava be izany. Andriamanitra dia saro-piaro ary tena tian'Andriamanitra raha sy ianao tena atoky anazy. Ary ozy izy ny mpanao salamo any amin'ny salamo 9:1 hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Iza izay tsy iza fa Jesosy Kristy, tsy iza fa ilay Andriamanitra izay ivavahanao. Ary betsaka ny kristianina na dia efa mino an'Andriamanitra na dia firy taona sy efa malala ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola mitoky amin'ny olona. Mitoky amin'ny olona. Malala ny ministra ihany izay, malala ny président ihany izay, na olona ambonimbony toerana. Fa reny rehetrarehetra ireny dia mbola tsy ambony no Andriamanitra ny ambony indrindra. Ary raha misy zavatra mampahory anao dia aza miantsolona intsony ianao. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny hoe ny vonjy avy amin'olona, fa le fametrahanao an'Andriamanitra voalohany indrindra dia manaja an'Andriamanitra. Zany natao hoe matoky an Jehova. Ary plus ianao matoky an'Andriamanitra, plus tahina ny fiainanao. Za tsy mitoro hoe fitahiana eto fa ny tarihako anao dia ilay mba hitokinao an'Andriamanitra. Misy vokatsoa ny fatokitsika an'Andriamanitra. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5 hoe fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy. Fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, zany hoe ny olona izay matoky an'Andriamanitra dia hoarin'Andriamanitra toy ny hazo izay maniry eo amoron-drano, dia mamaka ozy izy eo amin'ny rano mandeha.
hitantsika tsara zany hazo amoron-drano zany rehefa mamaky eo amin'ny rano zany hoe ny fakany rehefa makany amin'ny rano dia hitantsika fa tsy mety malazo zany arozy izy ny ten'Andriamanitra raha tsy hoe amin'ny fotoana anga hoe tsy misy tsony le rano fa amin'ny fotoana kosa izy mbola hoe eo amin'le rano dia hitantsika fa maintso mandrakariva. Ary ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro. Ireo resaka hoe ainandro ireo zany hoe ny olona izay manana fahatokina an'Andriamanitra na dia misy zavatra hoe tonga amin'ny fiainany ara dia tsy matahotra izy fa ho toy n'le hazo mamaka ny ilan'ny rano mandeha, zany hoe maintso mandrakariva, ho maintso ny raviny, tsy mampaninina anazy ilay zavatra miseho satria nahoana le fahatokiny dia amin'Andriamanitra mahery, amin'ny Andriamanitra izay ambonin'ny Andriamanitra rehetra ary Andriamanitra velona. Ka tsy anahy izy ozy izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra amin'ny famoniny. Dikan'izany dia ny olona izay matoky an'Andriamanitra dia mamoa mandrakariva, tsy mitsahatra amin'ny famoniny, zany hoe misy voa avoaka amin'ny foana. Ary hitantsika moa voa izany dia vokatry ny fanahy masina, vokatry ny fibebahana. Izany rehetrarehetra izany dia fahatsarana izay hita eo amin'ny olona izay matoky an'Andriamanitra ary manana an'Andriamanitra ho tokony, manana an' Jesosy Kristy ho mpamonjy azy. Ary araka amin'ny voalaza teo amin'ny Salamy fa 9:1 fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ka nahoana moa tsika zany hoe mbola hitady olona indray? Voalaza ny tenin'Andriamanitra nefa mpamonjy mora azo indrindra izy. Ny olombelona ary indraindray rehefa misy mahaporotra anao mbola mampifilafila anao izy, mbola mampangatakandro anao izy. Androany dia tena tiako ianao hoe hitodika amin'Andriamanitra, hitoky amin'Andriamanitra, aza mitoky amin'ny fahaizanao na dia manam-pahaizana ary ianao, aza mitoky amin'ny fahalalanao, aza mitoky amin'ny harenanao, aza mitoky amin'ny olo-patatrao, aza mitoky amin'ny olona fa ho voaozina izay matoky olona sy manao nofo sandry, aza mitoky amin'ny zavatra hita amin'ny masonao ianao. Fa ny olona matoky an'Andriamanitra dia mitoky amin'ny tsy hita, mandeha amin'ny finoana, manatena n'ilay zavatra izay mbola tsy hitany fa tsy maintsy ho avy izany. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Misaotranao izay Andriamanitra ny amin'ny teninao, fa ny teninao tokoa Andriamanitra dia fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Tena mila ny teninao tokoa izay Tompo, hanazava ny lalanay. Ary raha tsy manana ny teninao izay dia tsy fantatra izay ataonay ety ambany masoandro ety, fa soa ihany nomenao ny teninao izay, nomenao izao fahazavana izao izahay. Jesosy eo misaotranao izay satria manazava ny sainay ianao ary mampafantatra anay ianao Andriamanitra fa ho tahina tokoa izay olona matoky anao. Jesosy ampianaro izay hitoky aminao, ampianaro izay tena hiantehitra aminao zato isan-jato, mba tsy hiantehitra amin'ny olona na dia akaiky anay ary Andriamanitra, tsy hoe hiavinavina akory izahay fa voalohany indrindra izay hitarany anay dia ianao Andriamanitra, ianao Jesosy Kristy satria ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ka ninona izay rehetra mbola lalovanay ety amin'izao tontolo izao dia aoka izay hiantehitra tanteraka aminao. Ampianaro izay Tompo, ampianaro izay Jesosy aoka mba hitehitra aminao izay aranananao ho tokonay mandrakariva. Ka ninona zavatra rehetra izay mety mbola hitranga, ninona izay mety circonstance rehetra izay mety handalo amin'ny fiainanay dia tsy mampaninina anay izany, tsy mampiontsina anay izany rehefa ao aminao mifatokinay. Tsy manahy izay Andriamanitra satria ny fiainanay dia ao aminao. Ianao ilay Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa mihitsy no hitokinay, ataonay toky Andriamanitra amin'ny fiainanay rehetra. Ary plus izay matoky anao, plus tahina amin'ny fiainanay. Ampianaro izay Tompo, atoky anao mandrakariva, na amin'ny mora na amin'ny sarotra, na amin'ny misy na amin'ny tsy misy dia ampianaro izay hitoky aminao Andriamanitra.
o Jesosy ampianaro ny zanako tsirairay avy hitoky aminao fa ianao tokoa ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ampianaro zay mba tena anao ho tokonay amin'izay rehetra ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izay angatahana izany vavaka izany ary misaotra indrindra Jesosy fa ianao any Andriamanitro no ampahery ny tsirairay avy rehetra, ampirisika ny tsirairay avy rehetra hitoky aminao izy. Fa tsy menatra izay rehetra mitoky amin'Andriamanitra, tsy menatra izay rehetra manana anao ho tokony Tompo, fa tena hoe miamy fiainana ianao. Voninahitra ny Jesosy teo anao irery ihany, ary amin'ny anaranao izany vavaka izany no ataonay. Amen.